Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarahabatsika rehefa malala tratra ity alarobia fahavalon'ny volana aprily ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny Salamo. Salamo 7:30, Salamo 7:30, andiny 7:20 ka hatramin'ny 2:20. Salamo 7:30, andiny 7:20 ka hatramin'ny 2:20, vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Indro ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra azy, dia izay manantena ny famindram-pony mba hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesana sy hamelona azy raha misy mosary. Ny fanahintsika miandry an'i Jehovah, famonjenantsika sy hampingantsika, fa izy no hifalian'ny fontsika satria ny anarany masina no itokintsika. Jehovah, aoka ny famindram-ponao hitoetra aminay araka ny anantenana ianao. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny fandresen'i Jesosy izay manjary fandresentsika moa no resahana rehefa koa malala amin'ity volana aprily izay fotoana volana namariantsika ny Paska ity. Ny fandresen'i Jesosy izay tonga fandresentsika. Rehefa miteny hoe fandresena isika rehefa koa malala ao amin'ny Baiboly dia nafin-javatra telo no matetika tsy misaraka rehefa miteny hoe fandresena ao amin'ny Baiboly. Ary izay no hita amin'ity Salamo ity. Ny fandresena dia tsy hoe zavatra tonga ho azy raha ao amin'ny Baiboly, fa zavatra izay ataontsika hoe misy lafin-javatra niteraka azy, misy lafin-javatra nahatonga azy, ary misy lafin-javatra aterany manokana. Ao amin'ny Baiboly ny fandresena dia mazava ho azy hitantsika manomboka hatrany amin'ny tantaran'ny testamenta taloha, dia atao hoe matetika tsaroantsika dia Davida sy Goliata. Fa tsy izay any akory ny tantaran'ny fandresena ao, fa ny tantaran'ny adiny fanaovan'ny zanak'Israely vao manomboka hatrany amin'ny bokin'ny Eksôdôsy, hatrany amin'ny vaky ny testamenta taloha manontolo, ny adiny tamin'ny Amalekita, ny adiny tamin'ny Kananita sy ny sisa rehetra. Fa izay manamarika ny fandresena antsika teo, izay mahatonga ny fandresena, avy aiza ny fandresena, dia ny voalohany indrindra amin'ny Baiboly dia izao: ny avian'ny fandresena dia avy amin'Andriamanitra. Avy amin'Andriamanitra no fandresena. Ny Baiboly dia manazava fa ny fandresena dia hoentin'Andriamanitra ao amin'ny fiainan'ny olona. Ny devoly no mitondra ny faharesena, fahavalo resy, fa Andriamanitra kosa dia mitondra fandresena. Ary izay marina amin'ny Saotra Masina manontolo. Aseho Saotra Masina fa izay te handresy dia miaraka amin'Andriamanitra. Andriamanitra dia Andriamanitra ny fandresena. Andriamanitra dia Andriamanitra mpandresy. Maika moa fahamafisy ny testamenta vaovao, ny fandresen'i Jesosy ny fahafatesana dia midika fa ny faratapony indrindra, hoy Paoly amin'ny Korinthiana 9:10 dia ny fahafatesana. Noho izany dia asehon'ny tompo fa ao aminy misy ny fandresentsika. Ka raha ohatra isika ka mieritreritra mitady fandresena ivelan'Andriamanitra, dia sarotsarom-pandresena ihany izany, tsy maharitra, tsy mateza, mora miova. Fa ny fandresena izay omen'Andriamanitra antsika, ny fandresena maharitra, fandresena tena izy. Fa ny zavatra faharoa izay asehona ataontsika hoe fandresena raha maka ny Saotra Masina isika, dia ny fandresena dia mitondra fifaliana. Ny fandresena dia mpitondra fifaliana. Raha vantany vao mandresy ny zanak'Israely dia fifaliana no entin'izany. Nandresy ny fahafatesana Jesosy nitsangana tamin'ny maty dia nitondra fifaliana izany. Ary eto amin'ity Salamo ity dia 120, fa Jehovah no hifalian'ny fontsika. Ny teny hoe joie amin'ny teny frantsay dia avy amina iverin'ny olona maro, fa avy amin'ny teny sanskrit izay midika hoe Jaya na Vijaya amin'ny teny sanskrit. Ny teny hoe Jaya na Vijaya izay nazahoana ny teny hoe victoire na fandresena. Noho izany dia
amy teny sanskrit zay de ataotsika hoe teny efatranainy be amin'ny faritra atsinana amin'ny atsinanana iny dia milaza zany ny fifamatorany fifaliana sy ny fandresena. Teny ray ihany no nazahoanany hoe fifaliana sy ny fandresena. Ary tsy falalavitra am'zany mihitsy ny toetsainy ny Baiboly na amy toetsaintsika malagasy fotsiny aza ny fandresena de mitondra fifaliana ary ny fifaliana de efa fandresena sahady. Rehefa ianao no manam-pifaliana misy zavatra resinao ao zay. Rehefa ny fifaliana no manjaka ao anatin'ny fonao de efa misy zavatra resinao ao zay. Resy ny akivina, resy ny tahotra, resy ny fahalainana, resy ny akamona, rehefa ao anatin'ny olona ny lay fifaliana ao anaty. No zany Jesoa tsy hoe manamaivana ny fifaliana fa mameteona ny fifaliana mihitsy. Ary anankiray am'zay tenenin' Jesoa mandrakirivany hoe mba ho tanteraka aminareo anie ny fifaliako, mba hitoetra aminareo anie ny fifaliako satria ny fifaliana de fandresena. Vantany vao manan'zay fifalian' Jesoa zay isika de zao efa ao anatintsika ny fandresena. Ary ny fandresena izay iainantsika, ny fandresena izay azontsika omen'Andriamanitra antsika amin'ny ady sy ny fikelezana ataotsika dia mitondra fifaliana. Ary tsy fifaliana ho antsika ihany fa ny fifaliana mora zaraina be. Mora zaraina be ny fifaliana rehefa mifaneraseran'ny olona faly ianao dia mifindra ny fifaliana. No zany dia ny fifaliana tsy ho an'olona ray akory fa natao ho an'ny olona maro. Ho tsy manao hoe inona no ateraky ny fandresena? Ny fandresena avy aiza? Avy amin'Andriamanitra. Ny fandresena omen'Andriamanitra antsika. Fa rehefa raisitsika ny fandresena, omen'Andriamanitra antsika ny fandresena de mitondra fifaliana ho antsika. Fa ny fahatelo zay aseho ny tediny tsotra masina ity dia ny tapany faharoa amin'ny dimy firaika amby roapolo ihany satria ny anaran'ny masina no itokitsika. Ny faharesena tsy misy olona te ho resy akory mazava ho azy, samy te handresy avokoa ny olona rehetra. Fa na izany ary nefa eo amin'ny fiainantsika de tsy voatery mpandresy foana akory sika. Indraindray raha amy lafiny ataotsika hoe fikelezanaina. Fa misy fotoana tsapatsika ho resy isika. Saingy zao hono mbola amin'ny vahiny, ny fandresena dia mampianatra antsika zavatra tokana. Fa ny faharesena ny tena mampianatra antsika zavatra maro. Zany hoe tia metraka izy manao hoe na de ao anatin'ny faharesena ary ianao azakivy fa mianara. Ny faharesena de zao mampianatra anao ny faharetana izy. Andray mahatonga ny Nelson Mandela, mahatonga ny ireo mpitaritolona tany aloha tahaka ny Martin Luther King manao hoe za miatrika fa raha ohatra ka tsy maresy ara de mianatra. Azoko ny fandresena tondra fifaliana ho azy zany. Tsy azoko ny fandresena mianatra amin'iny de mahazo fifaliana ihany. Zany hoe ny faharesena de azo avadika ho fandresena mihitsy. Atao hoe tsy faharesena amy lafin'ny fakam-panahy loatra io fa le tsy fahombiazana mety hoe asa nisy fanadinana natao ve, asa nisy asa tsy nety natao ve, asa nisy asa tanana natao ve de tsy nety le izy dia manjary tonga fianarany. Zay mahatonga ny mamboly fiteny mahazatra ny hoe ny fandresena mampianatra antsika zavatra ray ihany fa ny faharesena de mampianatra antsika zavatra betsaka. Mampianatra antsika hanapaharetana, mampianatra antsika hanao tsaratsara kokoa manaraka, mampianatra antsika hiezaka, mampianatra antsika hanatsara bebe kokoa hatrany. Fa iny moa le hoe tokana omeny ny fandresena? Ny finoana. Ny fandresena dia mahatonga antsika manana fahatokiana ny tenantsika. Ny zavatra hoentin'ny fandresena ty anatintsika eo ny fifaliana. Fa lay fahatokiana ty anatintsika, lay fahazahoan'antoka zava-dehibe amitsika izay fahazahoan'antoka ny tenantsika, fahazahoan'antoka ny fomba fiasantsika hoe nety, fahazahoan'antoka ny zavatra ananantsika hoe tsara. Izay fahazahoan'antoka zay no entiny antsoina hoe fandresena ka manjary tondra fifaliana. Ny afaka malala am'ty salamo ty ara.
raha ohatra ka ataondray mijery tak'izay ny fandresena hoe Andriamanitra no manome azy ianao mba hahatonga anao azo antoka fa eo akaikiny ianao omeny Andriamanitra anao ny fandresena mba hahatonga anao iny somatoky fa rehefa miaraka aminy ianao de mandresy ary rehefa tsapanao zay fandresena zay de mitondra fifaliana ho anao sy ny manodidina. De eto ary avako malala amin'ity mofonaina voalahatra ao anao ty. Inona no ambaran'ny mpanao salama eto ho tokony ho toetranao satria ianao mpandresy? Voalohany de izao, ny olona izay mandresy de zao olona matahotra an'Andriamanitra, hoy izy mijino zay matahotra azy, matahotra an'Andriamanitra. Omen'Andriamanitra antsika ny fandresena. Andriamanitra manome fifaliana antsika ao anatin'ny fandresena. Andriamanitra mampahazo antoka antsika am'izay zavatra eo am-pelantanantsika, amy talentany meny antsika, amy fahaizantsika. Fa zao ry havako malala, movy ao anatintsika ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ny fandresena ry havako malala de tokony tsy hitondra antsika ho amin'ny frère ihany, fa ny fandresena de mahatonga antsika hanana fahatahorana an'Andriamanitra. Kristianina mandresy satria natahotra an'Andriamanitra. Mampiheritreritra ry havako malala am'izao andro antsika zao hoe ndraindray ny olona betsaka ny mitonona ho kristiana na tononona ho kristiana sanatria ny vavatsy ny tsara, fa tea beritreritra manao hoe miena de miena ny lanjany antsoina hoe tahotra an'Andriamanitra am'izao andro antsika zao. Miena de miena ny lanjany antsoina hoe tahotra an'Andriamanitra. Heverin'ny olona fa tsy mahita zay ataony Andriamanitra. Heverin'ny olona fa tsy mandany zay ataony Andriamanitra. Heverin'ny olona fa tsy mandre zay teneniny Andriamanitra. Be de be ry havako malala ny olona isika menakavy eto amin'ity tany ity manome toky atsiaroa fa tsy ataotsika. Betsaka eto amin'ity tany ity manao zavatra zay tokony ataotsika kanefa tsy nataotsika arak'izay ny fandaminantsika menakavy. De betsaka ny zavatra kitoto, betsaka ny zavatra tsy vita tsara, betsaka ny olona mamoy aina, betsaka ny olona rava fananana, betsaka ny olona marary. Satria nahoana? Satria tsy ao anatin'ny olona ankehitriny intsony ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ny taolo malagasy ary tsy nahafantatra lay Andriamanitra inotsika, saingy zao nanan'izay fahatahorana an'Andriamanitra zay. Afaka malala ny olona mpandresy de zao olona manana fahatahorana an'Andriamanitra. Tsy mainka hifaly ao anatin'ny fandresena ihany ny zava-dehibe. Tsy mainka ny azo fandresena ihany ny zava-dehibe, fa mifandresena miorina amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Matahotra an'Andriamanitra. Nahoana? Ina moa tokony ataorantsika an'Andriamanitra? Satria mbola isy ny fitsaran'Andriamanitra. Ina moa tokony mbola ataorantsika an'Andriamanitra? Tokony matahotra an'Andriamanitra isika satria hitsarantsika Andriamanitra. Misy farany zavatra rehetra tsy maintsy ho adinin'Andriamanitra, tsy maintsy hometran'Andriamanitra fanontaniana. No zany de mana fahatahorana an'Andriamanitra isika satria matahotra ny fitsaran'Andriamanitra. Afaka malala mpandresy isika. Tokony manamarika ny fiainantsika zay nandresy tamin'ny alalan'ny finoanan'i Kristy nitsangana tamin'ny maty ny fanajantsika sy ny fahatahorantsika an'Andriamanitra. Fa ny faharoa zay aseho antediny tsotra masiny ity mpandresy ianao, mpandresy ao anatsika ny fahatahorana an'Andriamanitra. Fa ny faharoa de zao koa nefany olona manana famindrampo. Andiny ny faharoa amby roapolo. Aoka ny famindramponao hitoetra aminay. Zany hoe aoka ianao Andriamanitra amindra fo aminay mba hanananay koa toetra mahay mamindra fo. Be de be ny mpandresy ry havako malala fa mahery setra. Be de be rehefa omen'Andriamanitra fandresena, omen'Andriamanitra toerana, omen'Andriamanitra vola, omen'Andriamanitra fahaizana, omen'Andriamanitra fahendrena, omen'Andriamanitra fahazavan-tsaina, omen'Andriamanitra fahaiza-manao, omen'Andriamanitra fananganan-javatra fa izao mahery setra, metraketraka. Ary dia tsy manana famindrampo, tsy manana fahalemem-panahy. Afaka malala ny mpandresy tsy matahotra an'Andriamanitra ihany ka manaja ny lalàn'Andriamanitra, fa ny mpandresy de izao koa manaja ny famindrampo,
manana fahalemem-panahy. Tolo malagasy afaka malala dia nahafantatra ny tsoina hoe ratsy ny manenjy resy. Any tsy fanaon'ny malagasy ny manenjy rehefa resy dia avelany andeha hamonjy ny taniny, fa tsy hoe avelany enjehiny mandrapatonga any amin'ny taniny ka vonoiny hatrany amin'ny taniny, fa rehefa mandositra de avelany andeha, tsy enjehiny satria lalany mandeha mody. No zany dia eto ny soratra masina de mampianatra antsika manao hoe ny mpandresy de zao manana fahalemem-panahy. Rehafako iny moa ny karazam-pandresena tsy efa nomen'Andriamanitra anao? Ianao manana ny sakafo ampy hoanina isan'andro, ianao manana ny fitafiana ilainao amin'ny fiainana andavanandro, ianao manana zay ilainao hijoonao vavolombelona ny haja amam-boninahitra atafin'Andriamanitra anao ka mahatonga ny olona manome voninahitra sy manaiky ary manaja anao. Zany de taratry ny fandresena zany, taratry ny fandresena zany, zay eo aminao de taratry ny fandresena omen'Andriamanitra anao. Fa rehefa resy zay nge na no arapaka ary tsisy, rehefa resy zay nge na ny vezivezena ary tsisy, rehefa resy zay nge na ny antafiana ary tsisy, fa saingy zao nomen'Andriamanitra tsika zany satria mpandresy isika. Manomboka am'izay kely eo ampela atao hoe kely, manomboka am'izay omen'Andriamanitra tsika, zay tafitsika zay hoanitsika, zay de efa taratry ny fandresena omen'Andriamanitra tsika. Fa izao ary afaka malala move isika manana famindram-po, move isika manana fahalemem-panahy, move isika manana fitiavana. Ny olona manana omen'Andriamanitra fandresena de zao manana fahaleme sy fitiavana, fahalemem-panahy sy fitiavana, ka mahay mitia mipiarabelona aminy, mahay manaja ny maha olona, mahay manaja ny haja amam-boninahitry ny hafa, na dia ao anatin'ny fahafenon'ny voninahitra omen'Andriamanitra azy de zao mahay manaja ny fiainan'ny hafa. Ivavaka sika. Tompo amisaotranao noho ny amin'ny soratrao masina zay manova ny toe-tsainay, manefy anay, mamelombelona ny ainay, mamelombelona ny fanahinay, mamelombelona ny finoanay, de atao aminao zay atsiary fa mpandresy tahaka anao. Mpandresy ka manam-pifaliana, mpandresy ka manam-pinoana, mpandresy ka mahazo antoka ny fitahiana omenao anay. Mpianazo e Tompo, mba hatahotra anao mandrakariva. Tehirizo ety am-ponay amin'ny alalan'ny fanahinao masina ny tahotra ny fanajana anao. Tehirizo ety anatin'ny fonay mandrakariva ny fahalemem-panahy sy ny fitiavana. Dia am'ty tontolo androna ity Tompo, taio zahay, fanerasera amy namanay zahay, de ataovy manana anao aty am-ponay hitoeran'ny fifalianao ny fiainanay, ka hainay ny mifanampy, hainay ny manampy, hainay ny mizara fifaliana amin'ny mpiarabelona aminay, amin'ny mpiara-miasa aminay, amin'ny mpifanolom-bodirindrina aminay. Taio ty tontolo androna ity Tompo, ho tontolo andro itombonay amin'ny finoana, manafatra anay ny teninao, fa ny masonao dia mitsinjo zay matahotra anao, de zay manantena ny famindram-ponao, manantena ny famindram-ponao zay Tompo. Eny, aoka hitoetra aminay zany famindram-ponao zany, satria manantena ny fandresena avy aminao zay. De mamela haneloka ahy mamindrafo aminay, raha toa ka mitavozavoza zay amin'ny fanarahana anao, fampioreny Tompo, azoto hiasa sy hanolo-tena ho anao, ary hifaly amin'ny tontolo andro zay omenao anay. Mamela haneloka ahy, mamela haneloky ny tanindrazanay, mamela haneloky izao tontolo zao Tompo, fa meteza hamindra fo mba hanjaka ny fandriampahalemana eto am'ty nosy malalanay ity, eto amin'izao tontolo zao, am'izao vanim-potoana sarotra isy ady etsero zao, de manampy anao ny tanindrazanay, manampy ny malagasy isam-baravarana, manampy ny mpitondranay, manampy ny mpanabe rehetra mba hitombonay rehetra amin'ny fitiavana ary hitiavanay ny fandriampahalemana sy hatahoranay ianao. Misaotra Jesoa, amen.